Vatsimpana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka tsy tiaravana. Ry Andriamanitra raisanaka fanamasinao midera sy mankalaza amin'ny voninahitra anao izay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao satria avenana rapa-mijena tratrindray azao andro anio izao. Eny Jesosy tsy arana tanjakay izany fa fitiavanao sy famindramponao rery ihany. Koraiso ny fanajana sy famizam-boninahitra anao. Ray ny mandrakizay sandrian'ny fiadanana tompo sy mpamonjy ilay tiana amin'ny fitiavana mandrakizay. Ary dia manoroka ny tongotro masina Jesosy tomponay ilay Andriamanitra tonga olombelona ka nonona taminay tokoa. Jesosy manalo faly izay manana anao ary sambatra izay manana anao dia treo feno zahay. Ianao ilay tara-pahazavana izay manasotra ny aizina rehetra eo amin'ny fiainanay. Manafaka anay amin'izay rehetra manjoanay Jesosy ary ianao izay momba anay amin'ny tanam-pitiavana. Dia aoka tokoa ny fahazavanao nazava ny fonay andraisana ny teninao. Eny izany fahazavanao izany Tompo Jesosy midina amin'ny fonay andraisanay ny teninao. Teny manafaka, teny mampahery, teny ihany koa izay milaza ny fahamarinana. Teny fahamarinana avy amin'ny lampan'Andriamanitra ray no ny herin'ny fanamana masina izay midina amin'ny tsirairay avy amin'ny teora fotoana ity. Misaotra Jesosy dia rainay nomeny voninahitra ny razanaka fanamana masina tsara indrindra satria miasa ianao ary raha miasa ianao iza moa no asakana, raha miasa ianao iza moa no afaka nohitra fa ianao dia Andriamanitra velona sy mahery ary dia manatanteraka ny sitraka ao tokoa. Ary an-danitra ianao no manao ny sitraka ao, ety ambony tany koa ianao manao ny sitraka ao ary dia manatanteraka izay tena sitraka ny foana tokoa eo amin'ny fiainan'ny fiangonanao, fiainan'ny kristiana tsirairay avy eny izao tontolo izao satria anao ity tany ity. Misaotra Jesosy manalo. Alleluia. Amen. Mbola ampitomboana amintsika mandrakariva avy ny fahasoavana mampiadanana avy amin'ny Andriamanitra raintsika. Jesosy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay ingatsika dia araka izay voalahatra ao amin'ny boky ny Agay mpaminany. Agay toko faharoa ny andinin'ny fahaenina ka hatramin'ny andinin'ny fahasivy. Agé chapitre 2 verset 6 à 9. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao no lazain'i Jehovah tompony maro. Indray maka koa raha afaka kelikely dia ampiroroko ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina sy ny tany maina. Ary ampiroroko koa ny firenena rehetra ka ho avy izay irin'ny firenena rehetra ary ho fenoko voninahitra ity trano ity ho Jehovah tompony maro. Ahy ny volafotsy ary ahy ny volamena ho Jehovah tompony maro. Ny voninahitra ity trano ity any aparany dia lehibe noho ny tany aloha hoy Jehovah tompony maro. Ary eto amin'ity fitoerany ity no hanomezako fiadanana hoy Jehovah tompony maro. Amen. Ry havana ampiroroan'ny Jehovah tompony maro ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina sy ny tany maina. Eny ny firenena rehetra. Ahafantara ny rehetra na ny an-danitra na aty an-tany fa Jehovah ny tompony maro ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo no tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany. Ka ampy tokoa ny fotoana izay nandeferan'ny Tompo fa tonga ny fotoana hitsarany ny firenena rehetra anehoany ny voninahiny ary atonga ny famantarana eny amin'ny lanitra ambony sy ny tany ambany eny amin'izao rehetra izao fa Jehovah tompony maro no tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany. Tonga tokoa ny fotoana araka izay nampahafantaran'ny Jehovah tompony maro any Agay mpaminany amin'izao toko faharoa izao fa ahozongozona sy ampirorona ny zavatra rehetra ary ampahafantaran'Andriamanitra fa azy ny arena rehetra na ny volamena na ny volafotsy ary ny firenena rehetra dia azy avokoa. Ko aseho ny miariary manomboka izao izany faminaniana nataony Agay izany. Be tokoa mantsy ny fotoana izay nanaovan'Andriamanitra fandeferana tamin'izao tontolo izao. Be ireo zavatra izay tsy araka ny tokony ho izy. Be ireo fahotana mahatsiravina izay nitanteran'ny zanak'olombelona ka nihin'Andriamanitra nanakipy ny masony fa tonga kosa ny fotoana izay navotany ny firenena rehetra anehoany ny voninahiny tsy ny fahamendren'ny olona nefa na ny firenena fa noho ny anaran'Andriamanitra ireriany
eny tokoa niarany dia tsara izy ary any koa haneo ny vonany. Be ny vita ary vita ratsy ny tanterahan'ireo olona rehetra, ny tantana, ny tondra, firenena maro, fiangonana, eny ny olona betsaka izay neho ny faharatsiana ety amin'izao tontolo izao ka nahatonga faharatsiana ary ihany koa zava-pady mamoa fady ny tanterahana teny ambony tany nandritra ny taona maro sy ny fotoana lava dia lava tokoa. Fa Andriamanitra kosa dia efa midina ankehitriny hamaha ireo tranomaizina, hamaha ireo zaza ny tranomaizina, hamaha ireo fahavalo izay mangeja ary ihany koa haneho ny vonany ary ihany koa ny famaliana mampatahotra sy henjana hentitra amin'ireo izay rehetra nanatanteraka ny tsy mety na inona karazana fitondrana izay misy ety ambony tany. Manafaka ireo nampahorian'Andriamanitra, indrindra ireo zanany, arozongozoniny avokoa, ampirorony izay rehetra karazana fangejana misy sy gadra misy ety ambony tany. Ireo izay rehetra ny tanterahan'ny olona izay tsy matahotra inarin'Andriamanitra. Midina miaraka amin'Andriamanitra araka izany ireo anjely marobe manafaka ary ihany koa maneho ny voninahitran'Andriamanitra, mandray an-tanana ny zavatra rehetra. Avelan'Andriamanitra hiseho ny herin'ireo anjeliny masina hanehoany ny vonany. Eny tokoa fa tapitra ny faharetan'Andriamanitra fa midina kosa ny fitsarany marina. Ireo anjely izay ran'Andriamanitra ireo tokoa izay vavolombelona nandritra ny atao hoe amam-polo taonany maro, eny aman-jato taonany aza, ireo zavatra rehetra izay mety ho hitantsika tanatin'ny herintaona na roa taona monja efa nisy tany miafina rehetra tany fa indro kosa tonga haneho ny herin'Andriamanitra ary hamaly nataon'ny olona amin'izay rehetra ny tanterahany sy ireo rehetra habibiana izay tsy nibebahana teny ambony tany. Miantso antsika kristianina ny tompony izany hibebaka. Fa raha sanatrika amintsika kristianina ny misy tokoa izay olona nanao izany asa ratsy izany ka tsy nibebahana dia mahery ny tanan'Andriamanitra ary araka ny voalaza tokoa amin'ny Salamy 107 dia hidin'Andriamanitra hanasany sabany ary izay rehetra tsy mibebaka dia voajinja anatin'izany. Mijoro ny tompo ankehitriny ary maneho ny vonany sy ny heriny ary ihany koa ny fitsarany marina ary ihany koa mamela ny heriny hidina ary ihany koa ny vonany izy eo. Ao dia ao tokoa ireo karazana atao hoe zava-pady izay tanteran'ny olona tsy fampiseho masoandro etsy sy eroa any amin'ny miafina rehetrarehetra any. Dia misy koa ireo kolokolo maro samihafa izay tanterahina eny anivon'ny fiangonana samihafa. Izany rehetra any no matofoka an'Andriamanitra ka tonga azy hamaly. Aokary isika izay miandry ny ondron'Andriamanitra na inona karazana andraikitra izay nomen'Andriamanitra antsika hibebaka. Fa raha ho avy ny tompo ka hitantsika ao anatin'ny fahalotoana dia hamaly izy ary tsy ho zakantsika izany famaliana izany. Eny tokoa dia anatin'ny fotoana lava dia diso fanantenana ny tompo ary miantso antsika hibebaka marina tokoa izy satria izy ny fahamarinana. Any ny tompo ary mahita tokoa eo anivon'ireo fikambanana kristianina maro samihafa, eo anivon'ireo fiangonana maro samihafa dia tsy mpiandron'Andriamanitra no anarany fa jiolahy. Anatin'izany rehetra ny tokoa malaelo ny tompo ary tezitra ary dia mipidina tokoa ny heriny haneho ny vonany sy ny fitsarany. Ao dia ao vokatra izany ireo zavatra araka ny voalaza hoy ny teny frantsay immoralité tanteraka dia ireo fomba mahatsiravina sy marikiriko izay tanterahan'ny olona na dia anatin'ny fiangonana aza dia mahatonga an'Andriamanitra haneho izany heriny, izany vonany izany, izany fitsarany marina izany.
hamafany ranomaso amin'ny maso rehetra ny tompo araka ny voalaza ny boky ny apokalipsy satria fony ady kanefa ady izay henjana denjana tokoa ady izay mety andreraka ny rehetra dia miantso ny tompo ananantsika herim-po herim-panahy rantsaina rim-batana ary ny koa fanapa-kevitra hentitra mba tonga antsika hitoetra tokoa eo ambany helatra ny fahazoavan'ny tompo mandra-palasany loza. Eny tokoa fantatry ny tompo lalana samihafa izay lovantsika ankehitriny dia mandalo afo isika fa saingy izao kosa ny fahasoavan'Andriamanitra no momba antsika sy miaro antsika anatin'izany. Aoka isika hitoetra ao anatin'ny fialofan'Andriamanitra fa na maky afo azy isika dia na dia ny fofona afo aza tsisy eo amintsika tahaka an'ireo namany Daniel tao anatin'ny lafaoro mirehetra afo impito izay nangotrakotraka tokoa kanefa nivoaka avy tao izy dia tsy nisy na dia iray aza may satria niraka tamin'ny zanak'olona satria niraka tamin'ny ilay zanak'Andriamanitra. Isika koa raha miaraka amin'ny zanak'Andriamanitra raha miaraka amin'ny Jesosy tsika na mandalo azo ny loza dia tsy akasika antsika izany koa mahereza matanjaha mitoera mandrakariva amin'ny herin'ny faherezany sy ny fiarovan'Andriamanitra. Tsy arovy avy amin'ny fahalalан'Andriamanitra tsy lalantsika ary ihany koa izay fikasantsika tsy fiasan'Andriamanitra fa izao kosa raha tantisika mitady ny fahamarinana dia ho azontsika ny tian'Andriamanitra hambara amin'ity andro ity. Raha totsika mikatsaka marina tokoa izay iveriny fa tsara dia omen'Andriamanitra antsika izany fahafantarana izany sy ny antonantony izao filazana omeny tompo antsika izao. Tao tokoa mantsy ny tamin'ny andro ny Farao izay tsy nanaiky fa tanatin'ny loza folo tanatin'ireo nahamafimafy kokoa hatrany loza dia ny hamafy koa tahaka izay ny fony. Aoka sy tahaka ny Farao isika ka namafy fo fa raha fa tonga ny loza ray dia hipetraka isika hibebaka aingana daingana na dia mbola sy tonga kosa aza ny loza dia aoko tsy hibebaka sy hangataka famindram-po amin'ny tompo. Aminatin'izany rehetra izany ary ny tompo dia mindra fo ho an'izay mbola mibebaka marina indrindra ny zanany. Tomoera tahaka ny Saoly izay niverina aingana rehefa nahitan'i Jesosy tompo tany lamben'i Damaskosy ka ny fona sy ny bebaka ary ihany koa ny ova fo tanteraka dia tonga Paoly. Aokontsika hiverina ka hibebaka marina tokoa ho lasa Paoly hitora ny filazantsara ny olombelona rehetra manomboka amin'ny Jerosalema antsika ny Jodisy na Maria aratra ny farantany atonga ny vonatr'Andriamanitra iseho atonga antsika haneho ny herin'Andriamanitra. Miomana miambena fa tsy fantatsika ny ora sy ny fotoana fa afaka isika. Misaotranao Jesosy satria ianao tokoa dia manamarina ny teninao fa tsy manao na inona raha tsy manambara amin'ny mpaminany mpanomponao dia manafatra ianao tompo amin'ity andro ity ary ny omananay satria avy ny miaramilanao tonga ny fotoananao ary midina ny fitsaranao. Aoko se tompo hibebaka marina ohatra ianao ka hiova famindra hiova fiaina hiala amin'ny ratsy fanao ary atonga ny tokoa hibanjana sy fijalianao rehefa maty ho anay tao amin'ny fijaliana tompo dia ianao Jesosy Kristy ilay teny amin'ny fitiavana mandrakizay. Atrehofenao izay tompo ary ampaherezo esory izay rehetra alokaloka tsy hahafahanay mibanjana anao marina tokoa ka hibebanay hitodika ivon'ny fahotanay manomboka amin'ity andro ity indray. Jesosy io raiso ny tananay ary ampio izahay hiverina aminao fiandro tanteraka. Ananajanao ny voninahitra ary tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka fa manay kosa ny fahasoavana Jesosy Kristy ny fitiavanao Andriamanitra ray ny hery sy ny fampiraisana avy aminao fanay masina misaotra Jesosy manalo. Halleluja. Amen.